sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara atsika jiaby antokatrano sy amin'ny toeragna maro samihafa amin'izao alahady fahatelo amin'ny paka izao. Mbola miredareda ao agnatsika ny hafaliagna vokatry ny nandresen'i Kristy koa andeha izay ho zaraintsika amin'ny hafa mba aninika ny hafa ihany koa ny hafaliagna ary mba tonga atsika ho tena vavolombelony fandresen'i Kristy ny fahafatesana. Amin'ity alahady fahatelo amin'ny fankalazana ny paka ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe miaraha miasa amin'ny Piera fa izany no eglizy. Ne aro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady fahatelo amin'ny fankalazana ny paka taona dia ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Tamin'ny zanandro zany, nentina teo amin'ny sanedriny ny apôstôly, ary nadiny lehibe ny mpisorona izy ireo nataony hoe: efa noraranay mafy ianareo mba tsy ampianatra amin'izany ianarana izany. Kanjo vao menka na ilinareo eran'i Jerosalema ny fampianaranareo. Ary zay indray tadiavinareo ianjerany raha niny lehilahy iny. Fa namaly Piera sy ny apôstôly ka nanao hoe: aleo maneka an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. Natsangan'Andriamanitra ny razantsika ho velony Jesoa izay novononareo nahantona tamin'ny hazo. Izy nasandratry ny taninankavanan'Andriamanitra ho mpifehy sy ho mpamonjy mba hanome fibebana sy famelan-keloka any Israely. Ary zay sy ny fanahy masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy no vavolombelony zany zavatra izany. Ary noho ny efa nasainy nokapona tamin'ny tsorakazo ny apôstôly sy norarany mafy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesoa intsony dia nalefany.
no niala tamin'ny sanedrina ny apôstôly dia nandeha ankafaliana satria natao mendrika ny hitondra fahafahambaraka no ny anaran'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa. Boky fanambarana ny soratan'ny masinda Joany apôstôly. Izaho Joany nahita sy nandreny feon'anjely marobe nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary reo antidah, ka ny isany dia alina sy arivoarivo. Nanao tampeo mahery hoe: ny zanak'ondry zay vavono no mendrika andray ny fahefana, ny harena, ny fahendrena, ny hery, ny aja, ny voninahitra ary ny saotra. Ary reko ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary any ambanin'ny tany, mba amin'izay any anaty ranomasina, sy ny zavatra rehetra ao anatin'ireo indray milaza hoe: ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amampahefana mandrakizay. Dia novalian'ny zava-mananaina efatra hoe amen. Ary ny antidahy 420 ny ankohoka nitsoka an'ilay velona mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Alleluia, Jesu na jeni nune funna mate. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Jesu na demat na levin kara olungo. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Ingar ni tenanda manta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Ingar ni tenanda manta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Mombantsika mianakavy ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny soratany masinday Joany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy dia niseho tamin'ny mpianany indray teo amorony ranomasin'ny Tiberiady, ary toy izao ny nisehoany: tafaraka i Simona Pierre sy Thomas zay atao hoe Didimo, mba amin'ireo zanaky Zebede sy mpianatra roa lahy hafa koa. Fa hoy Simona Pierre tamin'izy ireo: andeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely,
nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin'iny alina iny. No ny maraina ny andro dia tonga teo amoron-drano i Jesoa, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesoa izy. Ka hoy Jesoa tamin'izy ireo, manankanina va ianareo anaka? Dia hoy navaliny azy, tsia. Hoy izy tamin'izy ireo, alatsaho ao ankavanan'ny sambokely ary ny aratonareo, fa hahazo ianareo. Dia nalatsan ny arato, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany hazan-drano. Ary hoy ilay mpianatra malalan'i Jesoa tamin'ny Piera, ny tompo io. No nireny Simona Piera fa hoe ny tompo io, dia noraisiny ny sikinany ny akanjo ivelany fa efa nesoriny, ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambokely, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho 200 hakiho monja, nitariky ny harato feno hazan-drano. No nitafakatra teo an-tanety izy ireo, dia nahita venafo sy hazan-drano iray teo amboniny ary mofo. Ary hoy Jesoa taminy, itondray ny hazan-drano vao azonareo. Dia niakatra i Simona Piera, ka nitarika ny harato feno hazan-drano vaventy 350, nefa tsy rovotra ny harato, na dia betsaka toy izany aza izy. Dia hoy Jesoa tamin'izy ireo, avia isakafo. Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sahy nanontany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo io. Dia nanatona i Jesoa, nandray ny mofo sy nanome azy ireo. Ary toy izany koa ny hazan-drano, izany no fanitelony nisehoan'i Jesoa tamin'ny mpianany rehefa nitsangako velona izy. No ny avy nisakafo izy ireo, dia hoy Jesoa tamin'ny Simona Piera, ry Simona zanaky Joany, moa tia mohatra noho ireto va ianao? Ka hoy ny navaliny azy, eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hany no zanak'ondro. Ary hoy indray izy tamin'ny fanondroany, ry Simona zanaky Joany, moa tianao va aho? Ka hoy ny navaliny azy, eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hany no zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanontelony, ry Simona zanaky Joany, moa tianao va aho? Dia nalahelo Piera fa nanontany ny fanontelony hoe moa tia aho va ianao? Ka hoy izy taminy, ianao mahalala ny zavatra rehetra tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ary ny reny ondriko. Lazaiko marigny dia marigny aminao, fony mbola tanora ianao, dia nasikintena sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao, dia hiraviravy ny tagnanao, ka olon-kafa no hanasikinanao sy hitondranao amin'izay tsy tianao. Izy no nilazay izany, dia mba anambara ny fomba mpahafatesana hanomezan'ny Piera voninahitra n'Andriamanitra. Ary raha efa nilazay izany izy, dia nanao taminy hoe manaraha ahy. Alleluia, velongo, Kristi vavao mafaly velongo. Alleluia, velongo, Kristi vavao mafaly velongo. Alleluia, Alleluia, velongo, Kristi vavao mafaly velongo. Alleluia, velongo, Kristi vavao mafaly velongo. Izany ary ka ankalazaontsika ny teny ny Tompo, de raneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala,
mbola ao anatin'ny alahady fankalazana ny paka isika ary masiaro ny alahady lasa teo, alahady izay naserovasika manokana ny alahady ny famindrapon'Andriamanitra, kanefa ny asabosy mialohan'io no nanaovasika veloma farany mandrakizay an'ny Papa François ary nanakinantsika azy indrindraindrindra tamin'ny famindrapon'Andriamanitra. Sy izy ihany fa ireo avasika rehetra ny aloha lalana ary mino sy matoky sika fa mivavaka ho antsika ny Papa François. Isaky ny alahady dia omen'ny Eglizy ary sika lohevitra manokana iray ibanjinansika ny toetran'ny Kristy araky izay mety ahafahasika mibazina an'izay toetran'ny Kristy izay. Ny antony dia mba ahafahasika mianatra an'io toetra io ka iaina an'io toetra io, satria ny tanjona dia ny ahatonga sika ho kristianina. Fantatra sika ny nevian'izay teny izay avy amin'ny Kristy ka ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, hitan'olona amin'ny fiainantsika, amin'ny ataosika izay maha Kristy mpiarabelona amin'olona tsika zay. Ho mpivahiny ny fanantenana amin'izao taon'ny jobily zao indrindraindrindra ka ahitasika ny fivelarana ka amafaza sika ny vaovao mafaly ny paka dia ny afaliana sy ny fiadanana ary ny fihavanana piraitam-po isika ziaby vokatry n'izay fanavotana ny entin'ny Kristy izay. Izy ny mpampiavana, izy ny nampiavana n'izao rehetra zao ao aminy ka mahatonga sika mihavana indray amin'ny nivoary, mihavana indray isika samy sika, satria olombelona raika sika, olo raika sika ziavy, fianakaviana raika ary mihavana amin'Andriamanitra ka ahatonga sika eo anivon'izao tontolo izao zay miatrika zavatra maro mandihy fotoan-sarotra ka izay indrindra ihany koa no nahatonga ny eveka eto Madagasikara nanokana ny tanindrazasika ity. Isika ziaby moa zany amin'ny fomasin'i Jesoa. Ny antony dia mila fo izao androsika izao, fo sy ilay tova fa ny sitrapo zany ilay mahanao anao anahaka ny fon'i Jesoa, zany hoe ho kristianina isika. Ka inona moa zay fon'i Jesoa zay? Ilay fo masin'i Jesoa dia loharan'ny famelan-keloka sy ny famindrapo ka sy ho isy ny fihavanana raha sisy ny famelan-keloka sy ny famindrapo. Io ny fototra ny fihavanana andrindra indray ny fifandraisasika araky ny voalaza teo zay efa potika ao anatin'ny tontolo anjakan'ny rariny sy ny hisiny, anjakan'ny fitiavatena, fialonana, fitapitaka, risoriso. Haitsika zay, hitasika zay ary enatsika indrisy ary za rafitra mipetraka, ka io rafitra mipetraka io mila fo ahafahasika manova azy ho rafitra velona ka ahafahasika miombona indray hiala amin'ireny herisetra sy korontana hitasika ireny. Ka ny fomba hoentisika hiainana an'izany dia ny vavaka anovan'ny fosika, vavaka totoafo ary na chapelet zany na ny chapelet ny famindrapo ahatonga sika sikiraikiraika koa ho chapelle, ho tabernakla velona ka hitondra eo anivon'izao tontolo izao an'izay fiadanana, fihavanana, lay fifamelan-keloka, lay famindrapo izay ka any amin'ny fiainansika andavanandro, any amin'ny fianakaviana Eglizy kely, amin'ny Eglizy fiombonana, amin'ny Eglizy fototra, amin'ny Eglizy iraka, amin'ny toeram-piasana, amin'ny ekôly ianaratsika ary amin'izay dia anenika ny fiainantsika ny afaliana sy ny fiadanana
ary ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka aprindra indray izay fifandraisana izay ka izay indrindra ry kristianina havana lalana entsika mametraka fifandraisana vaovao arak'izany voalaza zany ny zao synode fahafito fa indrindra ny fijanonana fahatelo izay fantatra sika tsara fa lohevitra diniantsika dia ny hoe eove mifampisimbana mifanasoa mikasaka mandrakarivan'ny sombona ary ao anatin'izay no anorenantsika ny fratelli tutti ny mampiraitam-po sika ary io no anasitrana an'izao tontolo izao ka mankahery asika ary iroso lalinalina koa amin'izay ezaka ataosika izay ka tonga sika tokoa ivelona bebe kokoa an'izay vokatry ny paka izay ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona ary zay mitanjona amin'izao synode izao ary zay no tanjona kendresika raha metraka torolalana pastoraly directoire pastoraly ka izay indrindra ry kristianina hafa noentsika mandalo nisaky ny alahady toetra anankiray asongadiny eglizy ka ianarasika ivelomansika ka tamin'ny alahady lasa teo araky naveriverintsika dia Kristy mpamindra fo mpamela heloka ka hitaritana antsika koa hianatra an'izay fifamelan-keloka sy ny famindrapo izay ka izay indrindra ry kristianina havana nampianatra sika i masinday Toma tamin'ny alahady lasa teo raha nanao ny fikempinoana tomboky sy Andriamanitra izy na dia eo aza zany ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika na dia eo ny fisalasalana dia fantaro fa i Jesoa milaza amintsika tadiditsika tamin'ny alahady lasa teo sambatra izay mino nefa sy nahita zany hoe ny masom-pinoana no mahita amin'ny Jesoa eo anivon'ny fiainantsika ary zay no mahasambatra zay satria sy firenkevitra no araisika fa olona velona i Jesoa nitsangako velona ary mampisangana atsika mampijoro atsika miatrika miady amin'ny rasy ary zay no mahatonga asika mivolagna matetika hoe ady sady dia ny fiainana ady amin'ny rasy izay mikika asika araka ny voalaza asika teo ary mitondra atsika amin'ny fiainana vaovao ao anatin'izay fihavanana firalahina piraitam-po isika ka izay indrindra no mahatonga asika milaza tandremo diso ady atrehana isika ny ady atrehana dia ny rasy fa sy ny olona naovinanaoviana indrisy isika nefa voatarika ny fakapanay anao an'izany ka amin'izao lahady fahatelo zao ry kristianina havana dia enitsika tamin'ny evanjely teo ireo mpianatra miverina manatanteraka ny asa ny andavanandro miverina amampanarato azy nefa indrisy teo anivon'izany asa ny fiainana andavanandro zany dia sy nahazo na inona izy ka teo indrindra eo anivon'io asa andavanandro ka izay fampianarana ao atsika amin'io fiainana andavanandro io ny tonga teo amin'izy ireo i Jesoa nankahery azy ary indrindra naniraka azy ireo alasao eo ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo fa azo nareo eninareo zay enitsika mianakavo zay fa arakaraky ny fahaizasika miaino any Jesoa ary araky ny averimberitsika matetika midikany hoe miaino ao amin'ny baiboly dia manambara finoana ka izay indrindra ary afatra ny papa tao amin'ny adiny Covid io hoe foazo ny finoansika ka oka ao amin'izao andro sarotra zao raha misy afatra sara tadiditsika afatra avy amin'ny papa François dia zay hoe foazo ny finoansika ka sy inona zay fa ny masom-pinoansika mahita ny Jesoa eo anivon'ny fiainantsika ka Jesoa velona tokoa no eo anivon'ny fiainantsika koa amin'ny asa rehetra sahanitsika sy ny andraikitra rehetra tanterahisika miaraha amin'ny Jesoa isika inona moa ny dikany miaraka amin'ny Jesoa zay natao hoe kristianina ka velona izy avelona Jesoa manampy asika amokatra Jesoa miara-dalana amintsika miaino antsika ary mampirisika asika mankahery asika satria nandresy izy ary zay ny vaovao mahafaly vaovao satria sy mety ho tota izy voalohany indrindra ary vaovao satria sy azo ny saina ho sainsaina
ary mahafaly satria mandresy isika fantatra sika ry kristianina havana ny tantarany mpianatra avy tany Emaosy finy fisalasalana koa izy ireo teny an-dalana ary rehefa nanomboka nieno an' Jesoa izy ireo nieno an' Jesoa na mpianatra dia niova koa ny fon'izy ireo satria nampianarin' Jesoa ny soratra masina izy ka niova ny fomba fizeriny sy araky ny fizeriny zao tontolo izao isony ka izay indrindra no ataosika amin'izao synôda izao ny finoana no entisika mandinika an'izay ary aoka hoeo anivo ny synôda ataosika ny dinika ataosika ny vavaka satria ny finoana no ahitasika an' Jesoa eo anivon'ny fiainansika sy hitan'izy ny mpianatra ny Emaosy i Jesoa tamin'ny voalohany fa avy eo rehefa sy hitany tsony rehefa nandrainy fa ny soratra masina ary nandray ny Eukaristia izy ireo sy hitany tsony i Jesoa fa ny fon'izy ireo kosa ny rehetrehitra ary zay no antenaisika vokatry n'izao synôda izao ka izay indrindra ry kristianina hava malala ny evanjelin-droany dia manambara fa noho ny herin'ny fanahy masina dia nafantatra ny Kristy koa ireo mpianatra ka ny rehetrehitra ny fony ka aokary isika koa miala atao amin'izao fankalazana ny Eukaristia izao dia samby rehetrehitra ny fosika ary zay ny dikany miteny ataon'ny pretra hoe hitantana ny diansika ny Kristy dia mamaly isika oko tanteraka zany hoe tahaka ny mpianatra Emaosy sika miara-dalana eo anivony fiarahamonina ka izay indrindra ry kristianina havana nanaiko faty Kristy izy zay sy nanota mba ahatonga sika koa nandresy ny fahafatesana izy velona eo anivosika izy ary mizara amintsika ny fahasoavana ary tena velona fa sy hoe resaka akandrona fosiny sy mahatotoy izy na hangatra na lolo fa olona velona eo anivosika na dia zany azy dia efa voalazany fa sy maintsy mizaly izy ary maty nefa nitsangako velona ka io ihany koa ny sy maintsy lalantsika ady sady dia ny fiainana ka lalam-piainantsika izay ady sy dia izay fa nitadiaviny dia isika miara-dalana aminy ka amin'izay miaraka mandresy amintsika ka mizoro ho vavolombelona tahaka ny Victoire Somanarivo, tahaka ny Lucien Boudvoasoa, tahaka ny Jacques Berthieu sy ny sisa fantatra sika sara zany ka izay indrindra ry kristianina havana raha mandinika ny tenin'Andriamanitra androantsika ny vaky teny voalohany dia manambara fa i Piera nisy olo-vava reo mpianatra ka nilaza pahabe maso ny fototra ny finoana lazaisika reo zay alazain'ireo manam-pahaizana hoe keridina zany hoe le fototra ny finoana ka entina eo anivon'ny mpiarabelona zaraina amin'ny mpiarabelona ary tsy inona zay fototra ny finoana zay fa io voalazany i Piera io i Jesosy zanak'Andriamanitra dia nifantsihana tamin'ny hazo fizaliana tamin'ny andron'ny Pilaty novonoana izy ny zanona tao am-pasana fa nitsangako velona ary izahay reto no vavolombelona izany raha tadidinareo sara ny vaky teny tamin'ny Paka voafidin'Andriamanitra ny vavolombelona ary sambatra ary sika ry kristianina havana fa anisany izay voafidin'Andriamanitra mba asa raha mba sapasika zany asambarana zany asarobidisika zany eo mason'Andriamanitra Andriamanitra no mifidy asika ho inona ho vavolombelona tahaka ny Piera tahaka n'ireo apôstôly eo amin'ny fiainana sy hoe entanina firehekevitra ary no entsika araka ny voalazasika teo fa manambara ny Kristy eo anivon'izao tontolo izao zay very fanahy mbola velona ny lalana ny sy fotom-pampianarana androany dia manambara amintsika ary raha tiasika ho tanteraka izay dia ny fibebahana inosika zany ao amin'ny vaky teny voalohany ain'Andriamanitra ny manavao ny fiainansika ain'Andriamanitra tokoa ny manova io fiainansika sy zarizary io ho fiainana lavorary raha mibebaka marina tokoa isika zany hoe izay no antenaisika ho vokatry n'izao synôda izao ka aokarisika voalohany hivavaka mba ahay hiaino ka amin'izay
amoa ny finoansika ka rehefa mifoa ny finoansika dia i Jesoa ampitony ny rivotra mahery zay manangeza sika kehitriny. Ry kristianina ava miroso tokoa ary ny fiainantsika ka aoka sy irefarefa mitanytsika fa ikendry mandrakariva zay misy any Kristy ho masindaboly zany hoe fiainana sarasara koa. Io no ambarany vaky teny faharoa androany, izy no nandray ny elosika rehetra, izy no soronao ansika, izy zay sy nanota nanaiko fahotana mba hatonga sika ho zanak'Andriamanitra, izy no mpisolo vavantsika amiray, izy no mpanelanelana sika. Ka izay indrindra Jesoa ry kristianina havana ka ny iriny ary no tadiaviny de mba isika ho ao aminy sy amin'ny alalany miaraka aminy noa antsika hitory ny vaovao mafaly eo amin'ivon'izao tontolo zao, zany hoe ahatonga sika olom-baovao ao amin'Andriamanitra, ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika araky ny voalazany Masinday Piera, ka zary mpivahiny ny fanantenana, mpamafy ny vaovao mafaly ny vaovao isika satria sy mbola nisy hatrizay ary mahafaly satria manambara fandresena ary ny fandresena faratampony dia ny fandresena ny rasy ny fahafatesana ka velonaina isika ziaby ao aminy ao karisika ho mpamafy fanantenana tokoa, ho mpamafy fiadanana, ho mpamafy fihavanana, fifamelan-kely ka anampy ny mpiarabelona anahita an'izay fiovoaram-piainana izay. Ry Jesoa Kristy Tompo nampianarinao anay androany ary fa eo anivonay tokoa ianao velona ary mamelona anay ka ingany izahay entaniny fanay masina aya mafy izany vaovao mafaly zany tahaka ireo apôstôly, apio izahay ho tena vavolomelona tokoa ny fanainao masina ny ahatonga anay ho Kristy mpiarabelona amindreo manodidina anay. Ampianaro izahay hitarika ny olombelona eo amin'ny fahasoavanao mba olo raika aminao tokoa ne izahay. Ampio izahay mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny fandalinana ny finoana amin'izao fanatanteranay ny synode fahafito fizanonana fahatelo izao, ka ho vonona amafy fanantenana sy fiadanana izahay, fa indrindra ho tonga eo ave mifampisimbana sy mifanasoa mikasaka ny fiombonana, ka ho tena generation mpanorona fianakaviamben'Andriamanitra. Frately Toto, olo raika sika ziaby, i Masiny Maria reniny famindrapo ianao, ka ampianaro ary zahay zanakao ahay amboly famindrapo sy famelan-kelo, fa io ny lalana mitondra amin'ny tena fiadanana sy ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao, tantany ny dianay ho tafita amin'ny fiainana mandrakizay, ankininay mandrakariva amin'ny famindraponao ry ray ny Papa François, ka hiada-pinaritra ao aminao miaraka amin'ny olo-masina sy ny olo sambatra ny izy. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tu seul.